Faly mifakahitansika indray am'izao takarivo zao a, de ty moa zany le fotoana natao ah, hoe fandalinana baiboly. Ny tena marina tokony tsy atao hoe fandalinana baiboly fa tokony atao hoe fampiarana baiboly e. Satria rehefa nivavaka sy nieritreritra tsy na ho antsika daholo raha momba ny apokalipsy rehetra, kanefa tsy haintsika le fiainana andavanandro de tsy misy dikany ihany. De fampiarana baiboly zany a, ao am'le hoe inona ny tena atao hoe fitiavana. Satria moa fantatritsika fa didy anankiroa ihany no namen'i Jesosy antsika. De voalohany indrindra hoe tiavan'i Jehovah-Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, sy ny sainao rehetra, sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. De ny faharoa hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. De le didy faharoa io zany no tiako ho raisina aloha. Tsy misy zavatra lalina be. Fantanjona zany mba misy zavatra raisitsika hoe inona mba lesona azontsika piarina zany amin'ny fiainana andavanandrontsika. Satria moa ny tanjonsika de mba hitovy amin'ny Jesosy bebe kokoa de mba tena handeha amin'izany fitiavana toy ny itiavan'Andriamanitra antsika zany mba tokony hitiavantsika ny namantsika. Rehefa jerevana zany amin'ny baiboly ao raha ny resaka momba ny hoe fitiavana de misy andinin-tsoratra masina 500 mahery miresaka momba ny fitiavana, na ny fitiavan'Andriamanitra, na ny fitiavana ny hafa, na ny fitiavana ao anatin'ny relationtsika amin'ny olona manodidina antsika, fitiavana. De ny hoe mivavaka zany inona no atao hoe olona mpivavaka? De olona mahay mitia. Fa raha ohatra raha haitsika tsy io baiboly iray manontolo io, ka ho fantatrao daholo ny momba ny apokalipsy sy ny fiavian'i Jesosy sy ny fanesorana ny fiangonana sy ny andro lasa, ny andro farany rehetrarehetra, de tsy misy antony raha tsy haintsika miaina am'le hoe fivavahana de ao anatin'ny fitiavana. Pratika zany no ataontsika. Ao anatin'izany moa zany de miala amin'ny andinin-tsoratra masina foana isika de misy andinin-tsoratra masina maromaro zany ho vakiako aminareo zany ataoko hoe tsy fampianarana lalina be fa tena ezakantsika zany hanao an'izy pratika e. Fa tsy ho very andro fotsiny sika re olona androany alina tonga teto fa tena hoe miala eto sika de misy mba ohatrany hoe pratika ataontsika zany mba afaka hanovantsika an'le fomba fiarahantsika amin'Andriamanitra sy fomba fitiavantsika amin'ny manodidina antsika. Raha ny tao amin'ny testamenta taloha zany de misy lalàna nataon'Andriamanitra haintsika tsara angamba ny didy folo tokony haintsika tsenjery daholo ny atao hoe didy folo. Ny didy folo zany misy ny hoe ao anatin'iny zany hoe momba an'Andriamanitra de avy eo de misy an'le ny voalohany momba ny olombelona ao anatin'iny de ny fanajana ny ray aman-dreny moa zany. De ankoatran'ny didy folo nefany mbola nisy lalàna 900 mahery ao anatin'ny testamenta taloha zay nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely. De inona kay ny antony nanomezan'Andriamanitra an'le satria mazava ho azy fa tsy voaraka daholo e. 913 sy 900 zany ny lalàna atao amin'ny testamenta taloha atao hoe lalàna Mosesy namen'Andriamanitra ny zanak'olombelona de ny Israely moa zany voalohany indrindra. De tsy vita nefa l'izy de efa maninona kosa raha namen'Andriamanitra ny olona l'izy sanatria hoe mila vanina Andriamanitra hoe eo ny lalàna de arao. Nefa fantatro fa tsy vitanareo fa nefa reo ihany. Inona ny antony? Ny antony de naseho an'Andriamanitra mihitsy fa raha amin'ny herintsika olombelona tsika tsy mahatanteraka ny lalàna ary tsy parfait mandrakizay ao anatrian'Andriamanitra de mila mpamonjy isika. De zay no nandefasан'Andriamanitra an' Jesosy ao anatin'i Jesosy fa natanterahana ny lalàna rehetra. Hoy izy Jesosy hoe tsy tonga handrava ny lalàna fa tonga mba hanatanteraka. Inona ny lalàn'i Jesosy? Fitiavana. Raha misy lalàna zany tokony arahana de zao fotsiny raha hainao ny dikan'izany hoe mandehana amin'ny fitiavana de tsy de ilainao loatra mahitsinjery an'izany lalàna 3 sy 900 ao anatin'ny baiboly zany fa tanteraka ao am' Jesosy de amin'ny alalan'ny fanahy masina zay ao anatintsika no hatanterantsika ny lalàna de ny lalàn'ny fitiavana. Zay zany le izy. Misy andininy ohatran'izao amin'ny Galatiana 5 ao andininy 13 sy 15 manao hoe mifanompoa amin'ny fitiavana fa tanteraka amin'ny teny iray ny lalàna rehetra de zao tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Zany hoe ny atao hoe mitia zany de ohatrany hoe manompo ny hafa tsy mila valiny. Tena hoe des intéressés ianao zany rehefa manompo tena hoe manompo amin'ny fitiavana, manampy ny hafa ianao amin'ny fitiavana. Pratika zany ohatra hoe manampy namana ianao na manampy mpiara-miasa ianao na voisin zany hoe manao be dia be moa zany amintsika ary manao bénévolat eo eny amin'ny fiangonana, any amin'ny
événement communautaire reny zany any amy misy atsika rehetrarehetra any hoe manampy fa na de ao an-trano ary fa na de eny an-dàlana eny ary raha miditra supermarché ianao na miditra any am-banky mba tazomy le varavarana le olona aoriananao fa tsy hoe miditra ianao de mikarapoka be le izy mifanampy zany e, na ao an-trano raha tsy hoe mizara raha ohatrany hoe mizara andraikitra zao hoe ianao mpanao sakafo rehefa atoandro zany hariva tsy fantatro mpanadio trano fa rehefa mpavizana le anankiray de hoe bon problemanao zany vizana ianao androandro ianao zany vizana fa ianao be atao fa de voalaza zany aleo zany ho maloto ny trano fa za tsy mahavita satria anjaranao mifanampy zay zany le tsy misy hoe ameko ty de inona ny tombony non désintéressé zany tsika zay no atao hoe fitiavana exemple tena hoe terre à terre zany raisitsika androany inona koa ny atao hoe ny atao hoe mity de mamela heloka aingana tsy mitahiry lolo-po hoe raha miady ao an-trano foana moa zany voalohany indrindra satria ao foana matetika migidragidra ao any am-piasana zany tsika indraindray matetika mahay mandefitra kokoa noho ny ao an-trano ao satria ve le ao an-trano fa mahazatra loatra le olona de matetika mahavita teniteny marary kely sotr'izany zany tsika ao an-trano nefa ny kolosianina toko fahatelo koa ao andininy fahatelo amby folo sy fahaevatra amby folo de miteny hoe mifandefera famela heloka ozy izy aza mitahiry alahelo tahaka namelan'ny tompony helokareo araky nyvakiany mpanompokan'Andriamanitra teo hoe mamela ny helokay ozy izy de ohatr'izay koa tokony hamelantsika heloka ny namantsika raha misy olona mampalahelo anao de avelao aingana fa za tehirizina foana de iny foana ny tantaraina foana afaka herinandro afaka heritaona mbola verina foana zay moa zany maha olombelona atsika moa ngamba le fo marary mbola ao ihany fa nefa ozy izy io verset koa hoe ao ambonin' zany rehetra zany ny fitiavana fa feny fahatanterahana rehetra zany de io ndray zany le lalàna ao ny fanatanterahana lalàna rehetra zany hoe raha fampiarana ampiratika an'le zany hoe aza mampitahiry alahelo re olona on choisit de pardonner indraindray le izy tsy tonga automatika satria afaka miteny ianao hoe eny e mamela ny helony mamela ny helony nefa le fonao maratra be ao anatiny ao za mbola tsy tena hoe vokatry ny fo loatra fa angatahana amin'Andriamanitra koa zany tena mbola tsy ao mihitsy ny foko fa de ampio Andriamanitra mba amela heloko matetika koa moa le izy tsy adino fa ao anatin'ny sainao fa de ohatrany hoe safidy zany le mamela heloka misafidy ianao amela heloka zany rehefa miregle problema zany tsika tsy ohatrany hoe tsy amin'ny fahatezerana foana zany no tokony hamanany olana sy ny conflit amin'ny olona zany fa mba hoe avec grâce hoe mba miezaka zany mba tsy misaindôtra miezaka mba miresaka tsotra mifanaka communication zany na mivavaka ohatran'inona ary ianao nefa tsy mahay manao communication koa de tsisy dikany ihany fa de miady amin'olona foana zany ny atao raharaha raha vitatsika moa zany hoe ny olona mahasorena antsika misy olona tena misy olona re olona miteny zavatra mikritika foana ny ataony de na de samy mpivavaka zao ary tsika indraindray masika de raha ohatra ianao mahatsiaro hoe tena offensé be ianao zay mety hoe rariny mihitsy ianao offensé fa raha vitanao mivavaka ho an'iny olona iny ny tsara indrindra araky le mivakina tao am-bokon'ny lika teo hoe mivavaha ho amin'ny fahavalonareo manaova soa azy vitsy re olona mahavita an'izany aleo de tsorina fahavalonao ve de hoe andany izy ivavao de ataovy soa mbola vitsy mahavita an'izany nefa didy le izy fa tsy ohatrany hoe tsy option zany le izy fa didin'i Jesosy de mila atao zany hoe ohatra fotsiny hoe adininy indraindray arahana vadinao raha mety manadiny anniversaire-nao na de mba malahelo any ianao fa de iny foana veny tamin'ny heritaona anniversaire-ko adininao de iny foana natao alahelo ao de hoe anniversaire-nao koa zany modiko tsy tadidy sanatria ngamba tsy misy manao an'izany amintsika fa zay zany takian'Andriamanitra hoe rehefa misy olana de vahanaingana ny olana de mamela heloka aingana satria nge poizina ao anatitsika koa iny indraindray ny olona mitena an'le hoe raha iny aloha de tsy fahavelako mihitsy ny fahotana iny tsy adiniko ny nataony iny ana tamin'ny 13 taona lasa zay nefa le olona raha tsy madadidy an'le izy kory fa ianao marary fo fotsiny eo anao lasa misy poizina ao anatitsika ary matetika ny zavatra tehirizitsika be ohatr'izay sanatria nivadika aretina zany de aretiny nofo moa zany de tsika koa zany mba mila manana fahalemem-panahy araky ny teneniko teo hoe indraindray tsika kristiana raha miteny mahery fa rehefa misy olona vory olona de mba encouragena izy fa tsy hoe zay lefa ny tendance atsika moa zany ataoko hoe manomboka aty amiko fa tsy nareo rery hoe ka efa nyteneniko ianao mbola nataonao ihany zao tsy nalony ianao anahy zay ny tendance atsika zany fa rehefa mba vory le olona
de tsy te hainao an'izay izy aloha fa fantany ange fa diso izy. Fa mba encouragena zany le olona mba entina miakatra le olona fa tsy hitsahana zany am'fomban'izao tontolo zao moa rehefa voa ianao indrindra fa aty am'tany mandroso aty any na Madagasikara ary moa ngamba tena efa voatratr'izany any zao hoe rehefa voa ianao de vao mainka hitsahana. Ary ny olona indraindray rehefa manana ohatran'ny hoe mba pouvoir kely na autorité kely fa nisandratra kely a, de manomboka midingidingin-drambo a: "Ah, za zao efa tena je suis be mihitsy aho fa za nga mila anao tsony." Fa rehefa mihodina kely eo am'tournant de mbola mila azy ihany ianao fa tandremo a. Mba mila manao compliment tsika mba ho an'ny olona manodidina antsika na vadiny, zanaka, mpiara-miasa rehefa manao zavatra tsara ny olona mba encouragena fa tsy elonana. Indraindray moa zany de misy tena mialina na de ataoko eo am'samy mpivavaka ara de mahavariana zany hoe ahoana moa zany olona hoe mpivavaka mialina zany e? Tsy azoko loatra fa eny e, tsy mba hoe rehefa misy olona mba mahazavatra tsara zany tsy mba mahay mifaly am'le olona ny sasany fa na ohatran'ny hoe mi-envier zany a, fa ny ratsy kokoa noho izay raha mialina de mbola misy moa zany mahavita manao ohatran'ny hoe fanafody ratsy ohatr'izany mihitsy moa zany izy misy olona tafakatra de sontomina hidina mba am'zay mba mitovitovy niveau angamba de sontomina hidina le olona. Miresadresaka be, mifosafosa sy inona moa zany e, zay moa zany ny tendance fa tsy ny vehivavy ihany re olona manao an'izany fa na ny lehilahy koa ara indraindray fa zay zavatra mivoaka amin'ny vavantsika zany ao ka mba hoe vavanao zany a, vavako mba ho loha ranomamy. Miezaka foana zany tsika, za tsy miteny hoe parfait, tsy mpitory-tena tsy parfait tokoa fa miezaka foana tsika fa au moins mba tonga saina hoe misy tsy mety ny fomba fiteniko a, de miezaka mba mi-encourager olona, miezaka mba manao compliment rehefa mba misy tsara ny zavatra ataon'le manodidina anahy. Raha chef ianao any am-piasana ka manao zavatra tsara ny ekipanao a, de mba omeo azy le crédit hoe tena encourageny nareo fa félicitations. Fa tsy hoe rehefa faute ihany de faute-nareo fa rehefa tsara de an'ny chef ny ino moa zany voninahitra. De tsika koa zany mba mila manana patience e, araky ny voalaza am'le Korinthiana voalohany toko fahatelo amby folo ao misy zany hoe fitiavanao mahary-po sady mora fanahy. Tena indraindray misy olona ohatra meta be zany de ataoko hoe atomboko aty amiko mihitsy zany le mila patience, tena mila faharetana Jesosy. Indraindray misy olona ohatrany azavainy intelo, inefatra zay vao azo, misy olona de eny e, misy ohatrohatr'izay le izy a, misy olona sarotiny be indraindray na miresaka aminy ara, misy olona tena hoe agaçant, tsy fantatro hoe ohatrohatr'izay zany fa tena hoe engany hoe tsika mba tsy hiezaka tsika mba manana faharetana amin'ny olona, mba mila compréhension zany le olona fa misy olona mety hoe anao mikitana be, anao mahazavatra fa misy olona tsy voatery zay a. Kanefa koa tsy voatery hoe hitovy anao daholo ny olona fa zay tsy mitovy anao de ratsy. Mila mianatra mihaino tsika, raha misy olona mba te hiresaka de mihaino ianao, tena hoe maka fotoana ianao mba mihaino e. Tena hoe tsy pressiana be izy sady mijery famantaranandro eny ana, 10 minitra ianao fa niteny foana za maika be fa raha mbola mba azo atao de mba mihaino. Indraindray ange le olona miresaka iny de efa thérapie fotsiny e. Tsy voatery hoe hiteny ino, tsika koa indraindray maikamaika manome conseil zay foana tsika. Indraindray ny olona tsy mila conseil fa mila henoina fotsiny izy. Fa rehefa mangataka conseil izy de afaka manome conseil anao na matetika koa mihery ianao hoe mba afaka manome torohevitra ve. Fa indraindray tsika tonga de hoe manome conseil satria manino tsika manao an'izany? Satria tsika mieritreritra hoe tsika foana manana zavatra solution zavatry ny problema rehetra. Nefa tsy voatery izay a, indraindray ny olona mba mila miresaka fotsiny de mila mahay mihaino tsika. Raha ohatra kay mahay mihaino ianao, ny probleman'ny olona hono asa mihoatra ny 5 isan-jato asa na 7 isan-jato, 8 isan-jato de efa mivany olana raha misy mihaino fotsiny izy. Matetika zany izy ihany de efa mahalala ange hoe inona no tokony ataony e. Fa mba mila olona izy mihaino e. Zay ngamba le maha-olombelona antsika tsara makao am' Jesosy tsika. Tsara foana ary Jesosy mihitsy ny tokony alevo aloha, fa mba mila olona ihany tsika fa tsy nataon'Andriamanitra i Adama raha nanaovany an'i Eva satria mila olona hanampy azy, mba mila olona mihaino azy. De tsika koa zany mba mila miresaka de mila mahay mihaino tsika. De tsika koa mba mila mianatra olona hoe hospitalité araky ny voalazany ao amin'ny bokin'ny Rômanina toko faharoa amby folo andiny fahatelo amby folo ao. Mila miantrao izy ny olona masina arak'izay ilainy mazotoa mampiantra ny vahiny. Am'zao fotoana zao moa le mampiantra ny vahiny tsy fantatrao inona dahalo, inona inona iny fa de zao ohatrany hoe tsy voatery hampiantrano azy ianao fa raha olona fantatrao moa izy ka mila hatrany de mila ampiantranonao izy e. Fotsiny hoe na de mi-invité olona reo mba miara-misakafo na mba misotro kafe na de zay mba misy fotoana iarahanao aminy, misy olona mba zay ny ilainy fa tsy voatery hoe eny e mety hoe aide financière indraindray fa mba mila an'le hoe mba matsiaro zany le olona hoe mba
raisina tsara izy, ohatrany hoe raha misy olona vaovao am-piasana na voisin na any am-piangonana, mba ataovy ohatrany hoe mba bien accueilli izy, mba mi-se sentir bienvenu izy fa tsy ohatrany hoe bon ianao le vaovao de eo anao zay efa manana ny ekipanay. Ohatrany hoe zay foana zany le mandeha amin'ny fitiavana, ohatrany hoe zavatra pratika zaraiko aminareo fa tsy zavatra lalina fa ohatrany hoe raha misy olona vaovao zao tonga ao am-building anao na ohatr'izany mba ohatrany hoe mba manantona anazy ianao asa na mba se présenter ohatra varafaratsiny zay le voisin anareo ato ambony ato ambany, mitondra tsy fantatra na mba manome asa na corbeille de fruits ianao na mba hoe manasa anazy hisotro dité fa eny e zao moa zany aty andafy aty koa ohatrany efa samy maka ho azy koa ny olona angamba e. De ao anatin'ny fitiavana koa moa zany manome zay. Resaka vola mihitsy koa indray zany io resahako io, araky ny voalazany eo amin'ny ohabolana toko faha 15 andiny faha 17 hoe zay miantra amin'ny malahelo izy de mampisambotra an Jehova ary zay omeny de onerany kosa. Fa tsika zany rehefa manome tsy hoe mampisambotra an'zay olona fantatsika fa afaka mamerina, fa tena misy olona mety tena hoe tsy afaka mamerina ary mety fantatra ao fa tsy hamerina. Kanefa rehefa misy olona zany mahantra ka tonga mba hamindrana aminao araky ny lazaim-baboly hoe aza miteny hozy izy hoe okay fa hivavaka ho anao nefa ianao mba manana ihany zany en plus afaka amena an'le olona. Fa zay miantra amin'ny malahelo izy mampisambotra an Jehova de zay omeny oneran'Andriamanitra zany. Mofady mihitsy koa moa zany mampisambotra miaraka amin'ny intérêt raha hoe kristianina ianao e. Misy an'izao koa amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly eo toko faha 20:5-10 hoe efa nasehoko anareo tamin'ny zavatra rehetra fa tokony hiasa toy izany koa ianareo mba hiantra ny mahantra ka hatsiaro ny tenin'i Jesosy Tompo zay manao hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Mila hiainana le izy e. Zay le izy hoe mila malala tanana ianao raha kristianina. Raha kristianina ianao ka ny tananao zany tsy misokatra ho an'ny hafa mihitsy fa mivokona foana de misy zavatra tokony amen'Andriamanitra anao fa tsy ho voarainao satria tesiten'Andriamanitra ange tsika e. Ary matetika afaka ohatrany hoe amentsika olona foana ny akanjo tsy atoana ny zanako intsony de ameko an'ny olona hafa na ny akanjo tsy laiko intsony de ameko an'ny mahantra zao zany. Fa indraindray ny zavatra angatan'Andriamanitra amintsika tsy voatery zay zavatra tsy tiantsika intsony. Fa io zavatra tsy fonao io indrindra ny angatan'Andriamanitra aminao. De eo tsika manamary tena hoe ka zao anie ka mbola ilaiko anie io e ka mbola zao io zavatra mety tsy fonao io mihitsy ny angatan'Andriamanitra aminao fa vitanao ve? Mbola tsy nataon'Andriamanitra akory ary hoe ameo mantra daholo midio ny fanananao rehetrarehetra de ameo mantra. Ngamba tamintsika ireo mbola tsy nisy nataon'Andriamanitra an'izany. Ary mety quelque part mieritreritra hoe hinkany Andriamanitra tsy teny an'izany amiko mihitsy. Fa misy olona efa nataon'Andriamanitra an'izany manana entreprise be de hoe amidio ny entreprise-nao de ameo mahantra daholo ireo de para zéro anao. Ka zay le hira teo hoe matoky an'Andriamanitra, matoky an'Andriamanitra ve ianao? Raha ny zavatra tianao io no asian'Andriamanitra omenao olona ke vitanao ve sa hoe manamary tena foana ianao misy antony matoa ty mbola tazomiko. Anjaranao sy Andriamanitra moa zany zay. De tsika koa moa zany haintsika tsara ty ngamba tsika ireo indray ngamba tsy tenena zany hoe rehefa ny atao hoe mitiky koa de olona mifampivavaka. Ary rehefa mifampivavaka koa hony ka eloka de misy ny atao hoe fanasitranana. Raha misy manao zavatra mifampalahelo amintsika ireo zany mila mifampiresaka, mila mifampifona de mila mifampivavaka. Zay zany. Rehefa miteny ny olona hoe mitantara problemany aminao de hoe mba hivavao de hoe manaiky indraindray adino fa tena atao ary indraindray le izy ohatrany hoe tsy tena hoe mauvaise foi zany hoe modina tsy atao le izy fa rehefa tonga any an-trano any ianao de be ny zavatra ataonao de adinonao le mivavaka ianao amin'ny alina. Fa afaka any an-tsainao any ange ianao de fa afaka mivavaka ho an'iny olona iny amin'ny fotoana avy misaraka nareo hoe raha afaka moa ianao mivavaka ho azy eo no eo zany hoe any tsy fantatro n'aiza any am-birao na ohatr'izany de afaka mivavaka. De ny anankiray angatan'Andriamanitra amintsika koa moa zany de mivavaha ho amin'ny fahavalonao. Mino aho fa amintsika ireo ngamba tsy manangana fahavalo sika tsy tokony izay aloha fa mety misy mankahala ihany tsika na mety tsy tia de mivavaka ho an'ireny olona ireny zany. Évidemment haintsika mifampivavaka ho amin'ny marary tsika zany de zay moa zany le notenenina teo hoe ino moa zany e mifampantanjaka tsika miteny encourageant zany araky ny voalaza amin'ny bokin'ny Tesalonianina voalohany toko faha 5:1-20 hoe ko mifananara sy mifampantanjaha tahaka ny ataonareo ihany. Le hoe mifananara moa zany tsy hoe kritika foana ny ataonao raharaha fa tsara ihany koa aloha raha ohatrany hoe olona be dia be miteny anao hoe ohatrany mba tsy mety zao ohatrany mba tsy mety mila mieritreritra ihany tsika hoe
raha olona ray ny tena zay sao de mba tsy tia fotsiny fa rehefa 3 efatra 5 miteny anao zavatra ray mila mieritreritra ihany hoe sao de mba misy marina ihany zavatra lazain'le olona zany hoe mba mihaino anatra koa zany tsika de mba misy raha misy olona zany mba manana ohatrany hoe mba manana manofinofy izy hoe zao ny vision na ny objectifany de mba supporteny izy zany encouragena fa tsy zany zavatra zany ika ohatrany tena lavitrezaka be fa raha zany olo tsy manao an'zany maninona raha zavatra tsotsotra ny atao e. Matetika ny zavatra apetrак'Andriamanitra ao anatin'ny fontsika ndraindray zavatra ngeza be mihitsy de tsy vita vetivety tsy vitan'olona rery fa tsy maintsy misy olona manampy antsika. De zay moa rehefa misy olona mba tafita re olona na mahazo fitahinana fahasoavana de aoka mba hiary hifaly aminy fa tsy sanatria hanenjika na hifosana hialina zany tsika e. De raha ohatra ara hoe misy olona mahazo ny promotion tediavinao enjakenjana hoe mety efa niaina an'zany tsika reo hoe ianao no tena mieritreritra ianao hoe tokony mendrika an'le izy nefa tena ohatrany dingan'ny olona ianao fa namena an'le olona anankiray zay eritreretinao hoe ohatrany tsy de mendrika an'le izy akory. Aha, mifalia ho azy. Mety fitsapana ho antsika zany, fitsapana ho anao zany hoe ianao ve mahay mifaly raha am'zavatra nangatahanao tsy azonao fa lasan'ny olon-kafa, lasan'ny namanao, lasan'le olona tsy tianao akory ara ohatra, de afaka mifaly ve ianao? Afaka mifaly ianao ve ho an'iny olona iny? Ary afaka miteny amin'iny olona iny ve ianao hoe félicitations ary vokatry ny fo fa tsy fiatsaram-belatsiny. Ny antsika zany de zao voafehy an'ty eo am'bokin'ny Efesianina toko 5 andiny voalohany sy faharoa ty zany ny atao hoe miaina mandeha amin'ny fitiavana. De zao le izy hoe koa am'izany de aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'i Kristy ianareo dia nanolora ny tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra ho andraka-sitrahana hamonjy antsika. Ngamba tsisy olona anankiray amintsika ireo ara nangatahan'Andriamanitra zany hoe ameo ny ainao, ameo ny tsy fantatro ohatrany nataony tamin'ny Isaka hoe omeo ny zanakao atao sorona. Raha misy miteny an'izany aloha de tsy avy amin'Andriamanitra satria Andriamanitra tsy mamono olona intsony hafa ny tsy mamono olona intsony fa hafa ny Isaka hoe fitsapahana tamin'ny Abrahama fa Andriamanitra tsy hanao an'izay zany aloha. Fa ny itiavan'i Kristy antsika zany de fantatritsika tsara hoe nomeny ny ainy. De toy izay ny tokony mba hifankatiavantsika koa zany hoe misy sakrifisy zany tadiavin'Andriamanitra ao anatiny atao hoe relation humaine. De ny olona zany no tokony ny intérêt-n'ny olona zany voalohany ianao. Zany akory tsy midika, zany akory tsy midika no tsara, zany akory tsy midika hoe raha misy olona manao ratsy ianao de avelanao foana hanao ratsy ianao fa tsy ara-baiboly zany ka hoe ohatrany hoe tapihanao zany de itsahany eo foana ianao de ataon'le olona ratsy ohatrany hoe efa nanao ratsy ianao ohatra raisiko ohatra fotsiny hoe mindrana vola aminao le olona de tsy namerina. Ok, ça peut arriver. Mindrana vola fanindroa izy de mbola tsy namerina. Eny e, mety hoe circonstance exceptionnelle. Mindrana fantelo izy, tsy namerina. Nefa fantatrao izy fa izy mandeha manao vacances ohatra, mividy zavatra vaovao be dia be izy, volanao tsy averina efa intelo. Toza hoe de mbola adalàna kosa ianao raha mbola mampindrana azy faniny-efatra ianao. Misy zany mba limity e. Fa ny dikan'le hoe fitiavana tsy hoe manaiky zay ataon'ny olona rehetrarehetra ianao fa raha ohatra ohatran'izay cas zay pratika zay misy olona mindrana vola aminao ka tsy mamerina mihitsy nefa izy hitanao hoe mahavidy zavatra isan-karazany izy, mivoaka ny iPhone vaovao de mividy izy, manao vacances any Dubai izy, moi je sais pas. De mieritreritra any ianao hoe ohatrany ataon'ity fakana vola fotsiny io zany, de mba tsara ihany teneninao izy hoe ono malasa ihany ny saiko. Roviana moa zany mba mety eritreritra hoe afaka amerina an'le volako ianao. Tsara ihany zany mba ampahafantarina ny olona koa indraindray misy zavatra tsy mety ataony. Na ianao ohatrany hoe tsy hitaky ny volanao ianao fa tsy ampindrana intsony ianao. Zay ngamba ny tena fahendrena indrindra aloha de tsy manome intsony kosa ianao fa tsika koa roa raha ny tena izy tsika tsy natao hoe efa cas extrême angamba tsika vao hoe andeha hitoritory olona e, raha tsy hoe zavatra hafa mihitsy zany. Za tsy miteny hoe tsy tokony hanao an'izay mihitsy tsika fa le hoe mifampitory any amin'ny tribonaly zany indrindra fa raha mpivavaka izy ny baiboly hoe raha mbola azo atao re olona alamino entre anareo ny problème anareo fa hoentinareo any amin'izao tontolo izao indray ve zao tontolo izao no hitsara anareo raha kristiana mifampitory zany aloha ohatrany tsy mety tsy mety zany. Inona zany ny ataoko hoe zavatra entina mody entina mody zany androany ny atao hoe mandeha amin'ny fitiavana, tsy miresaka fitiavana fotsiny fa tena iainana isan'andro, mila sakrifisy io, mila faharetana io mila fahalemem-panahy ary mila action. Raha ohatra zany tsika mandeha amin'ny fitiavana tsy resaka vava fotsiny
Tsy resaka fitoriana fotsiny fa iainanao, ianao mitory zany voalohany indrindra no tokony mampiseho an'le fitiavana. De ohatrany hoe raha mandeha amin'ny fitiavantsika de tsika zany nitaratry Jesosy eo am'zao tontolo zao satria nge be dia be ny olona tsy mahalala an' Jesosy e. Ianao ny baiboly vakiny, ianao mitondra fahazavan'i Jesosy am'zao tontolo zao, ianao sira fanasiny tany. Ka raha ianao natsoina hitory an' Jesosy ara tsy mba mampiseho fitiavana amin'ny manodidina anao, nahoana moa izy ny andeha hanantona an' Jesosy anao? Tsy hanantona an' Jesosy anao izy. Mampalahelo ihany le hoe reny mba milaza zo kristianina jereo ny toetrany. Matetika noho ny amin'ny kristianina no andavan'ny olona amin'ny fivavahana sy andavan'ny olona ny Kristy. Satria tsika kristianina indraindray aloha mampalahelo ohatrany hoe ny olona zao tontolo zao raha mbola maneho fitiavana kokoa noho ny kristianina sasany. Tsy hoe parfait tsika. Ary tsy zao fampianarana zao tsy natao ohatrany hoe mahatsiaro condamné ianao, mahatsiaro tokony hoe misy conviction, tokony misy conviction zany tsika hoe mampiaiko hoe okay. Ndao tsika samy andiny tena hoe inona kay zavatra mbola takian'Andriamanitra amiko tsy vitako? Za ve nanao teny mahery nefa tsy mifoana ohatra? Za ve mifikitra amina zavatra iray nefa mety sao de tian'Andriamanitra mba omeko olo izy satria manana zavatra tsara ao Andriamanitra? Za ve tsy mahay mamela heloka fa mitahiry heloka ela be nefa raha ny tokony izy tokony tsy miletika amin'ny masoandro de efa afaka mifahatezerako? Za ve mitsiriritra ny hafa rehefa misy mahazo ny zavatra ilaiko nefa za tsy nahazo an'iny? Za ve mialina? Za ve mifosafosa? Za samy mandiny tena zany tsika. De zao, misy hira ho alefako zany rehefa avy eo feon-kira moa zany plutôt mandritra ny minitra vitsivitsy de mba samy eritreritrintsika de manoratra amin'ny taratasy kely ianao na amin'ny telefoninao hoe misy situation ve na fanapahan-kevitra tokony ho raisinao anehoana fitiavana olona. Resaka aminao ve Andriamanitra hoe misy zavatra tokony ataonao mba tokony hanehoanao fitiavana olona ary tena mety mitaky sakrifisy aminao? Na afaka manontany an'Andriamanitra ianao hoe asehoy anahy hoe am'ty herinandro ty Andriamanitra hoe iza kay ny olona mba tokony hanehoako fitiavana, de ahoana ny tokony hanaovanao an'zany? De tsika moa manana groupe WhatsApp serasera, tsara foana mba zany ohatrany hoe mba mifampahery amin'ny témoignage zany raha sitraka moa zany, raha sitraka ao hoe mba zay zany mba ohatrany hoe entre guillemets hoe devoirantsika am'ty herinandro ty. Hoe fanontaniana zany anankiroa de afaka misafidy ianao hoe misy situation ve na fanapahan-kevitra tokony ho raisinao ka mety angatahan'Andriamanitra sakrifisy aminao hanehoanao fitiavana aman'olona. Na koa hoe iza kay am'ty herinandro ty Andriamanitra ny olona tokony tianao hanehoako fitiavana. De samy hivavaka tsika zany de samy eritrerititsika ao anatin'ity hira ty zany hoe inona kay reo. De zay aloha zany fa hiaino feon-kira zany tsika ao anatin'izay.